Ny vahintsika amin'ity takarivo ity ary ny vahin'ireo ankizy ihany koa dia ilay mpanakanto avy amin'ny Fianaratsoa MEMS Academy. Mpanakanto avy any amin'ny faritra Fianaratsoa iny izy ary ny gadona somary mifangaro ireo hoe fusion izay no tena hoe hiangaliany ndao arahana ny resadresaka izay fanaovany tamin'ireo ankizy ary. Asenjena mety atao leka ianareo sy mijery MEMS Academy aza manayena re malalako aza mitomany Faniry 16 ans au finekeno nanomboka ny hira MEMS Academy nanomboka ny hira efa elaela ihany fa nanomboka 2012 vao tena hoe hitan'ny karatra zany. Jusqu'à 16 ans inona kena tonga ny anaranao natao hoe MEMS Academy natonga hoe MEMS Academy aloha zany ny anarako zany Mémé nom de famille zany zay Mémé fa rehefa niditra tao anatin'ny sehatry ny kanto dia natao hoe MEMS le Mémé zany. Fantatrareo ihany nalaina tao zany le E dia nisoloana le S dia zay natonga na hoe MEMS fa le Academia anaran'le groupe zay groupe misy an'le MEMS zany zany hoe tsy ary zany ao anatin'le groupe nay fa maromaro zany hoe Academia zay zany no anaran'le groupe nay. Inona ny raha MEMS Academia tena tia MEMS Academia ndreny? Raha ny raha hoe tena tiako indrindra aloha zany dia maromaro ao anatin'ny hira satria matoa foroniko izy dia tiako fa misy hira zay hoe tsy mialam-bavan'ny maro zany dia hitako hoe zay ngamba no mety tiako hoe aza malahelo, Jopanjely. Mamitena 15 ans MEMS Academy avy tamin'ny mbola kely dia efa te hira. Ia tena tia mihira mihitsy zany fa tsy dia naneritreritry ho tonga ho mpihira fa zany hoe ohatran'ny hoe chance koa ngamba nahatonga na hoe hitan'olona fa nihirahira teny hoeny dia lasa ohatran'ny hoe tiatian'olona teny hoeny koa ny hira dia zay nahatonga na hoe hira ngamba. Kael 15 ans ohatrany ahoana ka ianao tany am-pianarana? Ohatran'ny anda mbola nianatra vao kely aloha zany dia tia mitsikitsiky sociable be ny matière tena tiako aloha dia malagasy gitrika moa zany moa eny ve tsy maintsy mba misimisy kely raha ohatra ka fangabao rey fa tsy dia tena hoe vokatry ny fo fa hoetihoetin'ny fialasakany dia misy ny akama sasany mba mitondratondra hoe ndao mba ngitrika dia migitrika. Sylvia 19 ans ianao ve ny hira foron'ny groupenareo tena hoe hira foronareo manokana sa misy demande publique? Tena misy ho an'ny public avy any amin'ny public any mihitsy zany no isotonanay le anoronanay le hira avy any amin'ny fiarahamonina dia izay no ampasinay matetika zany. Ny raha MEMS Academy avy hoe misy signification teo amin'ny fiainana sa hoe miforiporonana fotsiny? Zany hoe nisy zavatra nitrangana teo amin'ny fiainana avy no nanaovana an'le hira? Ia tena matetika aloha ny mpanakanto matetika misy iainany le izy ohatranany koa zany matetika misy zavatra iainany koa zany ao anatin'le hira ataoko fa ny ankapobeny ohatran'ny hoe fiarahamonina ihany zany ny tena matetika pasiko ao anatin'le hirako. Makanjele Jopa Anjele MEMS Academy tena hitako fa tagna maso ny endrikao re Rajopa ianao ty tena manja tena mampite hitsota nipikanao ara te mandamina ny endrikao ara tsy asikanina amiko anao zany nakanjely te mampimapy te hijery Nafinaritra be ilay izy
satria hoe mba rehefa lasa mpanakanto koa ny rinany dia hoe mahita zany hoe ohatrany te hira be mihitsy mahita anazy mihira dia mahafinaritra be mihitsy ny hira ataony. Ny hira zao to dia mananatra ny tanora sy ny ankizy majinika rehetra amin'ilay hira ianiko teo. Olona tena hoe tia mandray avy amin'ny fo mihitsy zany hoe olona le mpivoarana le mpianarana zany olona zany mahay mandray olona dia misaotra be dia be amin'ny fakasitrahana fandraisana Mems Academia avy any fianaratsoany dia aty andrenivohitra capital moa zany nahitanareo an'izao mihitsy. Izy aloha zao tsy maintsy manontany inona kaina morona lao an'izao zavatra ahoana kaina tonga fa le izy tsisy manontany ahoana kay mba eritreretra mikasika ny Robert Mugabe zay arimonangao ambangamboa na manontany hoe ianao ve tia même tia nem taloha ohatr'izany ino ty style solomaso atao ambany kasikety ty indray ve sa style vaovao masombika.